Faly miarabantsika hatratra ity andro faharoa ity. Salama daholo tompoko. Mialohan'ny andrenesantsika ny tantara dia isika hiaraka hanondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao izao fotoana izao. Ampianaro izahay mba hahahian'ny teninao sy hanana sofina mahay miano. Amen. Mino fa izay zava-misy ana amin'ny fiarahamonina misy anay dia misy ana aminareo ihany koa. Matetika rehefa maheno olon-dehibe miresaka dia verimberina ny teny hoe sarotra ny fiainana ankehitriny. Misy olona mahatampoka ary miezaka manakatotranana dia mbola tsy azoko tsara sady fantatro ihany fa ratsy ho antsika olombelona ny fiainana amin'izao fotoana izao. Fa avy aiza tokoa moa no niandohan'ny fijaliana sy ny alahelo isan-karazany manjo antsika io? Raha ny baiboly no jerena, araka ny ao amin'ny Genesis 1:1-2 dia fiadanana, fifaliana, fahasambarana feno no toerana nametrahan'Andriamanitra ireo razantsika raha vao noforonina ireo. Indrisy anefa fa rehefa tonga teo amin'ny Genesis 3 dia niova ny tantara. Voalaza fa zavaboary iray naka endriky ny menarana no tarika ny Eva tsy ankatoan'Andriamanitra tamin'ny fihinanana ny hazo iray teo amin'ny voansaha. Ary fetsy izy satria tsy zavatra mifanohitra be ny mitahany an'i Eva. Raha izany mantsy dia tsy ho voavita mihitsy izy. Andriamanitra no teny hoe ny hazo rehetra ao amin'ny saha dia azonao hinanana, fa ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy kosa dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Genesis 2:9-12. Io ny lalàna voalohany napetrak'Andriamanitra ho mariky ny fahatokiany Adama sy Eva. Tena vadiny kely fotsiny ao amin'ny Genesis 3:1 nanao hoe hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Hitantsika ve ilay hafetseny? Azo hinanana ny hazo rehetra eo amin'ny saha hoy Andriamanitra. Navadiny kely fotsiny. Ny azo hinanana nataony hoe aza hinanana. Dia nesora ilay tapany kely hoe fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Tonga dia tafiditra tanteraka Eva. Izany famitahana izany miampy ny fanirilalan'ny efa tao anatin'ny Eva. Nihinana ilay hazo nandrarana izy ary nandika ny tenin'Andriamanitra. Voalaza fa nomeny koa i Adama. Samy nandika ny tenin'Andriamanitra izy mivady. Samy nandika ilay lalàna tokana. Arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona 1:7-4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny io tamin'ny fandikana ny lalàna. Mazava ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:15-15. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Arak'izany dia tsy tia sady tsy natokan'Andriamanitra Adama sy Eva matoa tsy nanaraka ny lalàn'Andriamanitra. Natakalina Adama sy Eva ny fandraviravirana nataon'ilay Satan'Andriamanitra. Natakalina Adama sy Eva ny sitrapony tetovy amin'Andriamanitra araka ilay voalaza ao amin'ny Genesis 3:3-5. Zavatra tsy hisy mihitsy anefa izany. Olombelona kely noforonina izao ve dia hitovy amin'ny mpamorona azy? Ny robot ve ohatra dia hitovy amin'ny mpanao azy? Dia tafiditra ary ny fahotana, niala ny voninahitr'Andriamanitra. Ilay olona tsy nahalala tsy fahampiana teo, lasa nahatsapy hoe tanjaka, tsy nitafy. Ilay olona tsy naheno niararo, tsy naheno nireraka teo, lasa nahatsapy izany. Eny, tonga hatramin'ny fahafatesany mihitsy ny aza. Ilay ravinala nalokaloka azy, tondra fifaliana teo amin'ny fiainana, indro fa nalazo tena kodiny rehefa nitapahana mba hatao akanjo.
Ilay ondry kely mahafatifaty niarany lala taminy, indro tsy naitsy lalatra mba niafiana azy amin'ny fitanjahana. Ary ny tena azo antoka fa tena nampahory ny fon'izy ireo indrindra dia ny zanany Sombiniaina, Abela novononin-kaina ralahany. Izany ary no fiandohan'ny alahelo tao aorian'ny tsy nankatiavan'ny olombelona an'Andriamanitra ary dia mitohy amin'izao zava-misy ankehitriny izao. Fanontaniana mipetraka dia hoe ve mbola afaka miverina amin'ilay fahasambarana nampiterin'Andriamanitra antsika tany am-belohany isika olombelona? Eny ry namako, mbola misy fanaitenana ho antsika raha miverina amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra isika. Mbola misy fanaitenana ny afoana izao fahoriana isan-karazany izao. Raha mifidy ilay Jesosy Kristy ho tompontsika isika. Koa an'io ary dia miantso anao Jesosy mba hiverina amin'ny fankatoavana azy tanteraka. Miantso anao izy mba hanampirofo ny fitiavanao azy amin'ny fitandremanao ny didina. Romanina 5:17. Fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Itenanao anie Jesosy, amen. Iaraka hanondrika lohantsika isika hivavaka. Jesosy misaotra noho ny teninao teo ary ampianaro izay mba hakatoka hiverina amin'ilay fitiavana voalohany indray ary fahendrena koa izay ankizy. Amen.